ny tena kristianina sy ny Facebook. Tandremo sao andevozin'ny Facebook ianao ry kristianina. Fa eno matetika ny hoe mandroso ny teknôlôjia dia mba mivoatra manaraka izany koa ny kristianina, maharaka ny fanao sy ny serasera moderna. Inona tokoa moa no maharatsy izany? Facebook izao no malaza dia tsy atao ve? Fomba natao hifaneraserana io koa, sady ahitana ireo namana mpiara-mianatra sy namana fahazaza. Ambonin'izany dia fitaovana mahomby be hitoriana ny filazantsara. Sa tsy izany? Nahoana tokoa moa? Hevitra mety tokoa ny hitoriana filazantsara amin'ny Facebook satria ny apôstôly Paoly aza dia nilaza fa Kristy voatoro ny zava-dehibe, na dia nisy nanao izany tsy araka ny tokony ho izy aza fa iny. Marina loatra, tsy misy maharatsy sy mampanavelively raha manana fahononantena ho amin'ny fitoriana ireo mpianatra ny tompo mampiasa ny Facebook. Aleo tsy ho resahana ny olo eo amin'izao tontolo izao satria ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao izany ary tsy ho taka ny velively raha tsy nandalo fahateram-baovao izy. Fa ho an'ny kristianina izay zanak'Andriamanitra ary indrindra mitory azy dia aleo voaboasantsika ny tena tanjona ambadiky ny Facebook sy ny mpamorona azy. Raha voalaza fa natao hifaneraserana sy hifanakalozana ny Facebook dia tsy voafetran'izany ny etaetandreo mampiasa azy fa voasarika amina karazana fisehosehoana samihafa sy fampisehoana zavatra maro tsy tokony aseho, na sary io, na resaka, na fiteny, na fanao. Tsy ao anatin'izany moa ireo manana tanjona ara-baritra fotsiny. Fiteny mazana ny hoe raha tian'i Jesosy Kristy ny olona iray dia eritreritra foana mialoha ny hanaovany zavatra hoe nanao izao ve izy raha teo amin'ny toerako, dia andeha samy amaly any am-potsika isika hoe nandany ora maro tamin'ny Facebook ve Jesosy Kristy raha ny aina tetỳ tany tamin'izao vanim-potoana izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Mety asorenanao izany ry kristianina fa tsy maninona. Ny zava-dehibe dia ny ampitany fanamasina ny alahelo ny manoloana ny fotoana lany eo amin'ny Facebook. Ny filan'ny nofo sy ny rehaka izao fiainana izao indraindrainy ao anatin'ny page Facebook. Ny kristianina dia manana andraikitra goavana sy maika manoloana izao fiainana izao dia nitoriana filazantsara marina sy ny fibebahana. Tsy ny fanafisafoana ry kristianina fa ny fitsorana marina ka hoe dia anamboarana toroteny sy fampianarana mifandraika amin'ny filany sy ny etaetany ny kristianina ankehitriny, fa ny toroteny marina dia miainga avy amin'ny fon'Andriamanitra ray izay maratra ankehitriny manoloana ny fioaran'ny fahotana misy eo anivon'ny fiangonana indrindraindrindra. Satria voasoratra hoe araroty ny andro azanova-tsoa fa miaratsy izao fiainana izao. Moa ny firesahana aloha hevitra tsy dia manandanja loatra sy maivana ve manoloana ny fijerin'Andriamanitra ray io, sy ny fanehoan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no andrasany amin'ny kristianina. Fanehoana sary mitanjaka sy maneho fananana na tsy ambaratelon'ny tokantrano. Ary mpianatra ny tompo, andeha isika anaiky ny fisokafany masontsika ka hiaiky ao anatrehan'ny tompo, fa fitaovana farak'izay mamodoza ny Facebook raha tsy manana fahononantena ary misintona antsika koa ho rendrika ao anatin'ny fahavarianana sy fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra ray sy ny fitiavana izany. Hoy voasoratra hoe avy lio ny masoko tsy hijery zava-poana. Moa tsy vokatry ny hitan'ny masontsika tontolo andro amin'ny Facebook ve no misarika antsika hitsangatsanga, na ila lehilahy na ila vehivavy aneritreritra avy eo, na fahitana sakaiza fahiny sy ny fomba ahafahana mifandray amin'iny no manamora ny fahalavona amin'ny fitsangatsangana. Etsy andanin'izany ny fahitana ny fisehoan'ny hafa dia miteraka fifananana sy fialonana fatratra ao anatin'ny fo ary mitarika ao amin'ny fahotana hafa mihitsy aza. Tsy lazaina ny ho tanteraky ny resaka maro ary saika resak'olona ny akamaroany, ny teny maro tsy lozanota, ny resaka teraky ny fankalana olona, ny fifosana sy ny fikomentena resaka araky ny filaza azy. Andevozin'ny Facebook ianao rehefa mandany ora maro eo isan'andro, mihoatra lavitra noho ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ray. Rehefa ka maminao loatra mihoatra noho ny vavaka ny fanomezana fahafapon'ny kuriozitenao amin'ny alalan'ny Facebook. Andevoziny ihany koa ianao raha tsy mahavita na ray andro aza tsy mitsidika ny tranokalan'ny Facebook, na koa izay zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao andavanandro hatramin'ny madinika indrindra hatramin'ny goavana dia tsy azonao aina mihitsy raha tsy zarainao ao amin'ny Facebook. Raha manana fifandraisana akaiky amin'i Jesosy ianao dia satrinao ho izy hatrany no izananao ny zavatra rehetra ary izy no lasa pejy ny Facebooknao mihoatra noho izany. Andevony Facebook ianao indrindra rehefa mandao am-ponao fa andevony ary indrindra mahalala ny lanjany izany eo amin'ny fiainana andavanandronao.
ny fanamasina dia manambara fa maro ny andevozin'ny facebook sy voafatotry ny fahazarana ka tsy mavita zavatra fantaro fa fotoana resadresahana sy ampisehoana sary dia ampy tokoa nambaranao an' jesosy kristy sy ny famonjeny raha facebook ny ahafahanao manao izany dia tsy maninona mihitsy toroio kristy toroio ny azo fijaliana toroio izy amin'ny fahamasinana amin'ny fanehoana fa manana fatahorana azy ianao manana fahamotinana toroio amin'ny fahatsorana izy ny fitiavany fankalany fahotana fa kosa ny fitiavany mpanota sy ny etaeta ny anafahana azy ireny amin'ny gejany fahotana aza dononao fa ny fitondran-tenanao sy ny fananao dia hitarafana anao raha tena kristianina tokoa ianao na kristianina amin'ny facebook fotsiny ny fanokanana fotoana betsaka mivavaka sy famakiana tenin'andriamanitra dia hanosika anao ankalany ratsy ary ny fanamasina raha teo anomeanao hery hanafaka anao amin'ny fanandevozana isan-karazana raha tena maniry izany ianao